Faly miaraba anareo zahay délégation ny serasera sy kolontsaina aty amin'ny distrikany Soandranovongo. Adidy sy andraikitra ny fampivoarana ireo mpanakanto sy mpanantalenta aty an-toerana. Ka anisan'ireo Ira Belanto Lova Solomampiona izay mpianatra aka amin'ny lycée Soandranovongo. Tonga eto izy hitondra ny tononkalony mitondra lohateny hoe CVO. Tononkalo mitondra lohateny hoe CVO. Efa tonga amintsika eto izao. Le fanafody tsara kalitao tsy vita vazaha na vita sinoa, fa ny siantifika gasy no nampiasa todo. Aza matahotra intsony isika fa efa io lay Covid organique tambavy iray tsy hita ny ivelany, fa eto Madagasikara no misy ny toerany. Aza malaina ny misotro azy, fa io ny tambavy hoentina miady ahafahana mandresy ny corona. Tena mahombe ny aritmezia. Misaotra anao ry filoham-pirenena, fa ianao le tovolahy be fahendrena, mahay miaro mitondra nyity tanirazana. Ory filoha ianao ny tena havany. Ka andao isika hiaraka isotro ilay CVO fa tsy rano maloto. Ny Covid organique atokisako tsara satria vokatra teto Madagasikara. Gaga avokoa ny firenena sasany raha nahita an'ilay tena fiasany. Maro ny sitrana tsy be no marary. Mba ome CVO zahay ho ny Senegaly. Ry tompoko lahy sy tompoko vavy, mazotoa misotro tambavy dia ajao hatrany ny tenin'ny filoha mba azahoantsika gasy ilay tombontsoa. Mpanoratra R Solva tamin'ny 27 avril 2020.